Salama daholo e. Merci par ohatrany somary maraina, ohatsy maraina izany fa zavatra fandro amin'ny valy zao ty vidéo ty iresaka ny raharaham-pirenena satria alohan'ny andalana ohatra midofotra isika ty ka alohan'ny mba hivita anao tena efa midofotra peritra tanteraka amin'ny rindrinao dia aleo miteny ihany ny zavatra misy. Fa alohan'ny resako azy tsika tsy hiandry ny olona hoe iza no avy na tsoa fa mety kely aloha nareo any amin'ny resaka le vato exceptionnel, le vato be. Alohan'ny hidirantsika amin'ny tena resaka. Le vato zany taitra daholo nahita an'ilay hoe io nahita vato be tao Ambositra ohatra, vato exceptionnel sy namany. Tsy hoe sady mandamina ny asa trany dia taitra daholo ny rehetrarehetra. Teneniko fotsiny momba ny vato io fantatro tsara ny fandehan'io vato io tamin'izany fotoana izany. Izy io vato be anankiroa tamin'izany vato nigejain'ny président Ravalomana izy tamin'izany fotoana izany. Fa asa izay nampianana anazy tao fa tonga moa ilay 2009 dia tonga graduel. Izy hoe vato be anankiroa izy tao. Fa ilay anankiray zany efa namidy tamin'ny Sarkozy, novidian'i Sarkozy ilay vato anankiray satria ny antony dia hoe mitovy forme amin'ny île la Réunion ilay vato anankiray. Dia ohatra ny sentiment zany na tsy haiko izay manana teo fa dia nividian'i Sarkozy ny vato be anankiray ohatran'io. Tamin'izany androny zany tamin'izany androny Ravalomana izany nitadiavina hoe aiza ny misy an'io vato io, mahitana an'io vato io ny lavaka mahitana an'io. Fa tsy natory ny ekipan'ny jalon mihitsy izy hoe ary misy an'ilay vato. Fa fitany izay olona ny ran'ny Ravalomana nandeha tany. Aty aoriana izany vao fantatra ilay izy hoe tany amin'ny région Mananjary tany io na ilay toerana io, tany amin'ny région Mananjary tany nahitana an'ilay vato. Izao zany io vato anankiray tavela io nitsika tao foana fa raha ohatra teneniko anareo fa raha niinteressé an'ny Rajoelina tokoa io efa namidiny. Fa tamin'izany fotoana izany tsy mirapporta betsaka noho ny bois de rose sy ny volamena ondrana io dia navelany tao. Mola izy koa vato tsy dia hoe vato arakaraky ny eritreretra anazy fa io vato io ny ao anatiny misy potika émeraude izay tsy dia misy lanjany firy dia tsy niinteressé an'ilay badla iny. Io zany io vato io hitantsika io fa tsika amin'ny tête à bombe ndraiky na nisy vato be exceptionnel eto Madagascar zao. Io vato kely io vato tsy hoe vato kely fa vato be io fa tsy dia misy hoe inona ny tena azo tenena amin'io fa dia raha ohatra hoe ho an'ilay manao peratra manao firavaka kely tsy maintsy potehana ilay vato io. Ary io beryl bleu izy io lasa émeraude. Izy hitantsika io izay fotsiny angamba ny tiako tena amin'iny hoe resaka vato iny hoe ampitaitaitra ny vahoaka ho tairina mindray ilay vahoaka fa resaka ny raharaham-pirenena izay tena important amin'izao fotoana izao. Manao an'ity vidéo ty satria zany araka ny teny fanavozana hoe alefa sy mikihana za tsy dia tiako loatra manakihana an'izareo amin'izao fotoana izao satria mila fotoanam-pirenena misokatra io alefa sy mikihana ihany izy fa ilaina ny mikihana mahazaka toy izy. Izay ny antony anaovako an'ity vidéo ty indrindra rehefa natao ilay interview tamin'ny alady tao Iavoloha. Mahatonga hita amin'ity vidéo dia satria miresaka ny diaspora izy izay diaspora. Miresaka ny diaspora izy misaotra ny olona nameny lafatra aloha hoe inona ny tena fandraisana anjaran'ny diaspora ny fandraisanao azy ny fandraisana anjaran'ny diaspora amin'ny kolonelina. Afatra moa izany nataon'ilay olona dia mivalian'ny kolonelina tamin'ny afatra ilay izy. Ny afatra nataon'ny kolonelina dia hoe midi nareo anampy anay miasa ty. Izay zany ny afatra kolonelina tamin'ny varik-kafatra nameny. Dia eo indrindra tsika niresaka rehefa avy eo. Fa alohan'izay aloha nomelana nareo teny fa tsy maintsy ho tenenitra any izy hoe aleo miteny fa tsy misy olona tapahany koa akory miteny eto. Ary so ihany fa efa mahafaka miteny amin'izao fotoana izao. Ny tiako tenenina bien placé tsara mitenenina izy mahatsapa hoe mitazona po sy hoe miady saina amin'ny firenena io
amin'ny Madagascar io ny mampananana eo ka tsy mivoaka izay atao anatinao ato, atao amin'ny tenanao ato, dia tena mitenonareo fa mitondra aretina io ary mety hitondra fahafatesana. Azonareo nisy zany nisy zany. Ka aleo miteny dia aleo zaraina. Zay ny tena conseil meko anareo. Aleo avoaka. Zay ka manentana ny olona rehetra mba hiteny. Manentana ny vahoaka hiteny arak'izay tianareo ambara. Fa aza hoentina matory. Zay conseil meko anareo. Averiko ny tenin'ny colonel Mikael midinareo diaspora hozy izy. Manampy anay miasa. Tena respect mon colonel. Misaotra anao amin'ilay fitiavanao miteny mazava, miteny tsotra anao, miteny tamin'ny fo madio. Miteneniko anareo marina fa tena hoe tsy misy tsara ohatra ny miaina amin'ny tany ny tena. Azonareo fa tena raha fitiavanay ny tanindrazana io mon colonel. Tena tsy miala Madagascar akory zay. Saingy fantatsika inona ny zavatra misy zavatra misy ao an-tanànao, ny iainanao ary ilay izy tsy hoe vao omaly fa hatramin'izay, hatramin'izao tsika miteny izao. Dia io mitady lalana io ny olona izay manana moyen dia lasa. Ary indrindra ny tanora izay manan-katao. Ary ny problema raha misy tena manao tsy fanao mihitsy mba ahafahana tsy ataoko hoe miala fa mba hoe mitady ravinahitra. Azonareo. Dia izay ilay tenen'ny colonel hoe midinareo. Ndasy ho averiko nareo tsara ny zavatra niteneniny satria tadidiko tsara ny zavatra niteneniny. Dia anjarany mieritreritra ny izy zavatra niteneniny. Hoy izy hoe tsy tiany aho izy hoe raha te hanampy ny Madagascar ary zareo tsika tena amin'ny diaspora zany, dia hoe andefaso vola makaty. Te hiteny fotsiny aho izy hoe miverena manampy anay miasa ka mitondra asa atya ho an'ny tanora sy ny malagasy. Fa izay no ilain'ny malagasy hozy izy. Dia izay angamba hozy izy no azoko ambara ho an'ny diaspora rehetra. Izay ny voalohany indrindra hozy izy ahafahana manampy ny vahoaka sy ny tanora malagasy. Izay ny afatra colonel Mikael tamin'izy nanao interview tamin'ny alahady. Zay zany hitondriko aminareo. Zay zany zay no nahatonga tena nanao ity vidéo ity fa zao aloha zany tena teniko amin'ny colonel tena miala tsiny tena atao sérieux. Fa zao aloha azafady somary miteny kely hoe tena misaotra teny tsika raha ohatra hoe andeha hisaotra grâce kapisaty na grâce ZNZ na grâce XYZ fa lasa rajoel. Miaraka ny tolona teo tsika, miaraka falitsika fa hoe ohatrany nandresy ny tolona. Dia raisy ny kapisaty mitety. Teo moa zany ny kapisaty dia efa lasa ohatrany hoe star. Après izy dimy lahy amin'ny rahalahy, dimy rahalahy miaramila mitondra ny firenena. Ray ihany nanao fianarana, serment. Na Traoré raha tsy nahita an'izay tsika amin'io nosy. Izahay taty ivelany mon colonel nanohy foana izay manifestation natao. Ny antony dia mba hanomezana courage, hanomezana hery ho an'ireo vahoaka malagasy. Izaho anisany nanao foana demande de manifestation tany amin'ny préfecture. Madame garde des sceaux tsika amin'izao fotoana izao anisany nanao foana demande de manifestation any amin'ny préfecture, tany amin'ny préfecture. Izy Cynthia anisany nanao demande de manifestation foana tany amin'ny préfecture mba hanaovana manifestation hanomezana hery ny vahoaka malagasy any Madagascar. Tamin'izany izay nizingiziny. Nizingiziny izay mba hoe
andray lesontsika malagasy ny zavatra misy. Ny izingezina zay mba tsy ho hitany intsony ireo le hoe izay maloto, indrindrindra ireo mifampikasokasoka tamin'ny foza. Za mifoza no fiantsoana ireo tamin'izany tamin'ny andron'ny Rajoelina. Dia ny izingezina zay ary tsy isin'ireo tsony le hoe olona efa grillé tamin'ny resaka kolikoly sy nanao ny tsy nety teo amin'ny vahoaka. Zay ny izingezana manifestation foana. Dia ny elo moa zany izy tao amin'ny serasera indrindrindra tao amin'ny Facebook. Za afaka miteny angamba tsy diso fanontaniana nandritra ny olona taty sy tamintsy nangatandreo vahoaka malagasy tao Madagascar hoe ny hoe za tsy tena za solitena ny diaspora fa rehefa nandeha ny manifestation zay dia nisy fitakiana zany, nisy fanolorana misy atao hoe fanolorana ary ny toananay hatreto hatramin'izao madame ministre ny garde de nation zao madame Fanjakaana Herinaivo nandresy lahatra anay izy ary tena hoe resy lahatra zay vavony izy ny andray andraikitra anadio sy anafona ny kolikoly ao Madagascar ary anafay andreo le tanana zatra mitsotro ireo sy ireo le tsy maty manota ireo. Zay zany ny azy. Ny azy zany iny atao hoe conviction ny azy na initiative andraisiny iny. Ary izy efa nampiasa fa efa miteny azy eo izy, zay moa fomba fiteniny. Donc tena définy anazy sady andraikitra. Ary teo anatranay ilay izy aminay izy espoir ho anay. Zay ny tiako teneniny. Miady irery izy amin'izao fotoana izao. Ary ataoko hoe miady irery satria ataoko hoe miady irery satria hatramin'izay nisinina minisitra ny fitsarana tao Madagascar mbola tsy nisy angambany, mbola tsy nisy hoe io nisy sany niatrika ny mafia tao amin'ny tanàna tao Madagascar azafady zay zatra an'ilay tanàna. Mbola tsy nisy hoe misy sany niatrika ny mafia tao amin'ny tanàna tao. Izay zany monkolelona diaspora io sahatra io, avy aty amin'ny diaspora io. Fizako ilay tantara hoe tonga zany ny antsonao ary mijoro midimy mirahalahy miaramila. Eo hotendrena ny PM. Dia izao tsy haiko hoe ahoana ny fomba ilazana azy fa tsika zany zao ohatran'ilay fiarana andeha mafy be amin'ny autoroute ny fiara rehetra mandeha daholo. Tsika irery ny tapoka teo vaky ny pneu na vaky ny motera tsy fantatro. Ohatr'izay ny fahitako azy. Satria teo amin'ilay Assemblée nationale tsika aloha efa nisy fofona hoe misy zatra tsy miady. Efa niditra ny salle nisy tena andresanay dia namoaka ny mpanao gazety sy ny namany hoe aloha se mbola resaka amin'ny kolonelina teo dia efa nisy fofona tsy miady. Azonareo dia io alefa raha le PM nandeha mifeo tamin'ny vahoaka hoe esory io misy nieny ve. Hatramin'izao aloha tsy misy nieny. Ary tsy izay ihany ny zavatra nitakian'ny vahoaka hoe esory. Tsy nisy nieny. Dia niroso ary tsika tamin'ny hananganana ny gouvernement. Natao ny antso hoe alefaso raha ny CV malalaka. Tonga ny olona mitondra ny CV tena betsaka ny olona mitondra CV fa zao na dia tena atao hoe misy olona hoe tena manambitana na hoe manana chance na atao koa raha hoe na hoe fitahin'ny tompo dia tena atao anatin'ilay CV ve atao anatin'ilay CV efa tena manjatona ve
Zany nahita ny sary ny olona anatin'ny CV. Na dia tena hoe zany ary dia comparaza nasanatena teo atsapaka fotsiny atao atsapaka fotsiny dia tao comparaza raha tsy misy olona hafa fa dia iny CV an'Lilson mivoaka avany dia andraisiny. Comparaza raha ve iny dia CV any Razanamasono mivoaka etc CV an'ny ministry ny sport tsy haiko aloha inona sport nataon'ilay banda. Zany ve ahoana ny fomba hitokisina amin'izy amin'izany? Ka tonga mivaly teninao mon colonel, encore respect mon colonel, fa amin'ny saina tsy miangatra na te ody ary hoe ampandroso ny firenena. Dia ahoana ny fomba iarahana miasa amin'ny olona efa nanonga-panjakana, fiarahana miasa amin'ny olona efa namono olona. Io indray raha hoe namono fa hoe nisy gera fa nisy nanafika i Madagascar mivizy normal, fa le katsy zay tsy nisy ady. Ahoana ny fomba iarahana miasa amin'ny olona trafiquant ny sasany? Ahoana ny fomba iarahana miasa amin'ny olona corrompu ny sasany hatraty tapindroany? Misy olona mpanodikodina volam-panjakana ao. Ahoana ny fomba iarahana miasa amin'ireny? Zay ny ataoko hoe ataovy sérieux. Ny tenako raha manana stratégie raha na havanana any amin'ny fandriam-pahalemana. Izay no ataoko izay mety. Le izy tsy hoe collègue fa hoe olona miara-mitantana eo rehefa avy eo firenena no entina resy nefa manao ny ataony. Raha ikehtsika hoe ny vahoaka amin'ny patron ny vahoaka tsy mahalala an'izany fa raha misy anankiray manondrona dia efa mindavy izy tsy mamely ilay fanjakana. Nefa resy tsy manao ny ataony. Resy ny zatra ny andro ririny. Azonareo any le problème. Dia iny ianao tafiditra ao nefa namanao izay azonao atao. Za tsy miresaka ny tsindry sy ny pression sy ny vola hoe mena miraviravy. Zany efa mety possible zany zao. Fa tandremo fotsiny. Ataoko entre parenthèse kely mijery an'ilay vaovao teo zao ny amin'ny Sénat amin'ny assemblée. Ajanony nisy amin'ny assemblée io hoe atsoina ny ministra anankenina dia kapetraka amin'ny fanina ahoana nareo reto hoe zao ahoana ny fomba androsoana. Fa maninona? Inona ny antony antsoina an'ireny? Les députés moa zany dia mijery manatrika eo dia tabataba fotsiny. Inona moa raha ny député zany? Député olona amin'ilay 35 millions mianatra amin'ny indemnité 50 millions. Mena fitenena ny repety ny azy ny safa sakafo hoaniny amin'ny hariva ny mamay azy. Amboary ilay sakafo izy fa tsy mety sandwich ity. Zany ny député atsika. Ampanetsoina ilay ministra mbola voafiry iray volana angamba izay. Miteny nefa ilay vahoaka dia mamaly ny fanjakana hoe avelo aloha hiasa. Fa 2 mois io. Le 2 mois nefa mety ho 2 ans. Le 2 ans mety ho 5 ans. Raha izao ny fandehany. Fa sao dia raha somary maka sy ry Nicolas be mananjara sy ireo Augustin sy ireo karana ireo ireo ny tokony antsoina. Ireo ny tokony antsoina amin'ny assemblée dia antaina ahoana ty tany alatra ataonareo ty ahoana ty tany totofanareo ty. Ireny ny tokony nalainareo an-tseriny. Ireny ny tokony antsoina. Fa tsy ministra vao miasa io. Zay ny tokony tenenina io. Izay izy mankonena satria dia satry hoe hamonjy ny firenena. Fa na dia milasa tsika hoe tena hoe mahay mifamela heloka. Tena na dia hoe ataontsika amin'ny version biblika fotsiny ary ianao mpivavaka. Tena tsy possible. Fa dia izao izay nangatahana sy ny fanikeny izay nitakiana zay ny aloha tanterahana aloha. Zay. Raha zay ny mety dia ok. Mandray avy daholo ireo diaspora io ho an'izay manaka atao miaraka amin'izay volanana kely eo. Zay ny tiako lazainy. Raha mijery rétroviseur misy mon colonel avy aty amin'ny diaspora foana ny vahaolana mahay firenena io rehefa misy ny problème.
ao aty amin'ny diaspora foana. Fa hafa ny tamin'ny andron'ny traduela ny diaspora nisy nanondrana olona ohatran'ny Augustin ireny poziny ireny. Dia manjary ny diaspora rehetra no vohitra ao anatin'ilay zavatra. Vohitra ao anatin'ilay hoe ny diaspora silamo silamo izao. Azonareo asa harina ray ny diaspora avy eo, nefa ry Augustin ireny no olona pozina ireny namotsina ny firenena. Izay. Alohan'ny ambarana ko azy manafatra kely aho hoan'ny madame garde des sceaux, hoan'ny madame ministre Fanefouernef. Tazominy foana ny teny natao nandritran'izay manifestation natao teto Paris teto. Izay. Tazominy foana ny teny natao ny teny natao amin'ireny tribunal ny indroa ny telo ny sisy ireny. Tosa ho an'ny tandrazana. Izay no tiako afana amin'ny madame garde des sceaux amaranako ny hoe iresaka valy-teny kolonela moa zany tena atao hoe anatevenako ny resako teo momba ny diaspora moa kolonela. Misy valeurany zany diaspora zany. Zahay aty raha eritreritro zany dia hoe tonga izay hi-investir any Madagascar hitondra asa ho an'ny Malagasy. Ok. Fa ny condition fotsiny izay ahako araka ny teneniko teo ireny dia mila meno anay ianao. Zay. Izay aty mahalala tsara tsy zavatra miseho, rehetrarehetra miseho, ny zava-misy eo. Fa na i-budget io na i-budget an'ny fanjakana io raha fantatra io, araka io. Ka izay raha miasa any dia obligation résultat. Zay ny exemple ny madame Fanefouernef garde des sceaux. Izay mila obligation résultat. Esory ireo élément sy clan reo itianinitianiny akoatra ny efa nireny mbazaiko teo ireny. Akoatra n'izay efa tena hoe efa fantatra hita maso hita ngezaka ohatry ny masoandro zay. Zay olona efa hoe zatra zay olona efa zatra miaina taty taty amin'ny tany mandrosina dia eo raha ny problème andry zareo. Eto Frantsa ohatra andresahako ny tiako lazaina zay efa zatra miaina amin'ny discipline fa tsy gaboraraka be ohatrany eo Madagascar io tsy goragora be ohatrany io. Zay tsy voavidividy zany hoe tsy roa mandeha ny fitsipika mandroso Madagascar io en colonel. Zay angamba no zay fa manjary lava loatra lasa ohatran'ny korona ataoko dia zay miasa no ilaina. Zay tsy manao style hoe seza sy volo fa Madagascar mandroso fa firenena mandroso ny tanjona. Zay ny tadiavinay dia vahoaka mihinana izay sahaza azy avy ny tsirairay ao Madagascar. Zay ny tena tanjona raha ohatra kaiky hoe tena ingasy koa. Zay. Raha zay dia noho ny vahoaka raha ohatra izy rehetrarehetra zay avy ny diaspora. Tandremo tsara mety isy fidinana an-dalambe raha ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Raha misy zay tsy resaka banderole foana hoe miala pe i Rajoelina fa mifangatana mivimbina ny anaran'ny olona tsirairay izay tokony esorina amin'ny gouvernement io angamba ny pankarte mety iseho eny hoe esorana urgence ranona izay ran'izay neny. Satria zay ny patron, zay ny hitan'ny patron. Lainga raha ohatra ka hoe ivetivety sa ny 2 ans zany. Non. Sa ny 2 ans zany fotoana tena mety be zany amin'ny olona mpamita matetika hoditra. Ireo bandy reo, ireo karana reo. Isika foana mifanasa vangy eto. Fa misy zao mbola mandray 710 000 dollars eo amin'ny jirama iny. Isika foana mifanasa mandray visambola izy normal be. Miadana izy. Zay. Izay. Tasony fotsiny
Izay zavatra noteneniko izay an, ny hafatra farany amarana koa izay dia izao, hoe manasa ny diaspora ny tenako. Raha misy possibilité dia mila volontaire mihitsy tsika aloha. Misy réunion hoe haka recul tsika, haka réflexion kely hoe ahoana ny atao amin'ity firenena ity. Izay zany no tiako tenena amin'ny diaspora. Mila mifandinidinika kely satria ho avy ny concertation nationale, tsika mila inoana ny diaspora. Mila inoana tsika alohan'ny filan-kevitra atao Madagascar eo. Izay zany no tiako hafarana kely. Concertation nationale mila vonjena ny firenena. Satria tena problème mantsy amin'izao tsika tena ohatran'ny zareo moa zany. Ohatran'ny vava mibetsaka nefa ilay ao anatin'ny saina zavatra hafa no anatin'ny sain-jareo. Azonareo? Fa izay ny amarana azy an, hitantsika eo zany mitohiny. Fa io no efa zany ny karavasy malagasy mandritra ny concertation nationale. Io koa ny FFKM nampepony izay azo nipepony eo aloha. Iny efa mahazatra hatramin'ny andron'ny razanak'olona Odon. Dia tsy hitako nefa izay tena vokany ny omen'izareo. Dia oza hoe hitantsika eo antsika mahita azy ozy ny fitenenana. Miala tsiny fa tena zandry indrindra ny teny taminareo teto fa firenena andresahana. Salut daholo.